Miarabantsika ampiretan'ndrasana amin'izao maraina izao. Miandatsaka bomba be androany, bomba be. Tsy de mpiteny matetika fa hiezaka mihitsy rehefa hiteny amin'izay de bomba no apoakako. Misy zavatra miseho ao amin'ny reto jiolaam-pangalatra reto amin'izao fotoana izao ho an'izy rehetra rehetra ao a. Misy vola 53 milliards, 53 milliards nomeny nga Pierre Bleu, le migadra any Maurice zany. Iza no nomeny an'io vola io? Kiala Vorotsiloza de nga Panina i Beozatsy. Reo zany a no nomeny an'io vola io aninona? Anonganana nga Ravilatava, averiko tsara. Nanome vola any Kiala Vorotsiloza sy i Beozatsy i Pierre Bleu, le migadra ao Maurice, anonganana any Mika Vilatava. Bomba be zany a. Mety gaga nareo ahoana mo mahatonga zany, satria ny antony de zao: efa tsy mitovy intsony ny fomba fijery zany a ao amin'ireo jilamboto jilambavy mpitondra reo, efa samy mijanonjanona ny hoaviny amin'izay hoe ahoana. Hitantsika tsara moa zao le hoe resaka hoe Varamada. Ny Beozatsy moa zany de efa manomboka hoainina, satria ny Mika sy Railay kely a, le PM nareo io a, nanao fifanarahana tany amin'ny Amerikanina, fanomenany Amerikanina ny Varamada. Zay mifototra tanteraka tamin'ny ady nataon'ny Beozatsy tamin'ny taloha, de mbola averiny hatramin'izao hoe raha mbola izy koa ny de tsy hanaiky an'izany, dikan'ireny teny reny a, de efa raikitra ny ady. Hitantsika moa amin'izao fotoana izao be dia be ny hanonga-panjakana, hanonga-panjakana. Ny zavatra misy de zao, reny a diversion daholo reny, fisamborana izy moa izy ity, ireo minisitra teo aloha sy ny karazan'ireo, zay ataon'ny Kiala Vorotsiloza de zavatra mazava be hoe fisamborana anakonakonan-javatra fotsiny reny, fa tsy misy zavatra azo hiampangana an'ireny olona reny. Tsy misy, tsy misy hoe olona nalainao tamin'ny 28 avril ny telefoniny a, de ampiasainao tany le izy a, de après 5 jours 6 jours après anao a, de milaza hoe nisy an'ireto WhatsApp reto nifaneraserana tamin'ny Ngarajoelina. De raha vakinao nefa le WhatsApp, tsy hitanao inona moa zany zao tokony hampigadra amin'ireny. Amin'izao fotoana izao zany a, samborina le olona, de zay vao amoronana dossier. Zany rehetrarehetra zany fikafika masiso daholo, tsy mahagaga zany e. Olona jilambavy moa no minisitra, ka inona tsy mahagaga anie zany e. Tsika zany tsy andeha hitaraina intsony, tsy mety, tsy rariny, tsy misy zavatra rariny zany ao Madagasikara. Efa fisainana faikam-body sy faikam-bavy fotsiny ao, tsisy fisanana fa de zay ny zavatra misy aloha amin'izao fotoana izao. Izay anongana, fa ohatran'ny zareo ohatran'ny ho tonga lora zao a, satria ny anazy zany efa vonona ny 53 milliards anonganana ny Ngara Vilatava. Ary hitantsika tsara ny fihetsiky ny le ramatoa mpitazona bara taloha ny vadiny Ramika moa mpitazona bara taloha tany Iosy izy io. De hitantsika tsara ny fihetsiny tamin'ny fifandraisan-tanany i Kiala Vorotsiloza sy Mikael tamin'le fitsenana avy any Kenya. Hitantsika tsara ny endriny, fa raha nanara-maso tsara nareo fa tena narikivy be izy, satria fatan'izany. Hitodika kely tsika tamin'le hoe ditany Kenya, raha iny taka fitombenana azo tany. Raha ny tena marina fa sika tsy voasa intsony Madagasikara, fa mbola ny sisika moa mba asao, satria fahafahambaraka de mandefasana invitation ihany. De ny lingilingy nitondra hoe ampandrarah, izy ampandrarana lefa tany, ry brillant-mpangalatra ve nentinao tany? Sy marina hoe nentina tany nga Ravalomanana, fa Ravalomanana zany olona efa mazava koa fa hoe pion fotsiny, efa ataon'ny olona pion fotsiny fa tsy asiany valeur e. Fa ny zavatra niseho tany, ny anton'le sommet mantsy de sommet fanerasarana amin'ireo mpandraraha, ahafahana mahazo
fandrarana zany fanana fanerasera am'ireo olona vonampiasa vola amin'ny firenena rehetra de mba nantenaka ny Madagasikara. Ny fifandraisana aloha de hitantsika tsara iny sary iny, tsy misy mihitsy zany hoe sary ofisiel zany ka hoe mangaro-posy ny filoham-pirenena anankiray andray anao ao. Reny zany de efa mendriky manazava hoe tsisy raharahin'i Macron an'izay Ramika Vilatava any, tsisy raharainy, tsisy valeur ianao zany aminy, ary miporofono zany amin'ny alalana sary ohatrin'ireny ny ahafahana mampiteny azy. De ny zavatra niseho koa, tsy nisy varavarana nisokatra ho an'i Madagasikara mihitsy tany, tsy nisy, fa tena fa voavofy nytenenin'i Macron daholo ireo mpandraraha rehetrarehetra fa mikasika amin'i Madagasikara de mihidy ny varavarana. Tsy nisy na fifanarahana ray vitan'ny Madagasikara tany, tsy nisy na fifanarahana entre mpandraraha, tsy nisy. Style fotsiny nataon'le Briand mpangala-badin'olona koa moa style fotsiny reny, fa tsisy ninazo tany nody maina na ny fomba fandraisana ara tena hoe mamenatra moa. Fa za manokana aloha faly aho rehefa alaim-baraka reo jilamboto reo mba zazazy zay. De nisy moa le hoe nanentina tany Congo iny, tokony ho fantatritsika fa reny firenena reny de membre ao anatin'ny Union Africaine. Congo zany, Congo Brazzaville sy ny rehetrarehetra reny. Reny olona reny matoa reny miantso anao, tsy hoe hiantso anao hanafisafo anao akory, fa miantso anao, mametraka anao hoe arao ny fitsipiky ny Union Africaine sy ny SADC, amin'izay no afaka miverina sy miandrandra ny fankatoavana. Zany hoe takavodiko ny azo tany, fa tsy araky ny jerena ny salon fandraisana raha tsy tany amin'ny salon officiel ny nandraisany filoha congolais anazy tany amin'ny salon hafa mihitsy ny nandraisany azy. Efa mampiseho zany hoe tsisy raharahin'ny olona anao ka de reny moa rehefa zavatra ohatrin'ireny de nitsika nandra moa zany ninondrakondrafana de le hoe nandeha nakany ivelany Mikael de zay fotsiny mody amboarana ny sain'ny gasy eo. Fa ny zava-misy tsisy ninona fa fambaraka ny azo tany, taka fitombenana nanrivorivo de takitakonana amin'ny fitsenana makotrokosika. Tena isan'izay mahay vandoa mihitsy nareo ka de zay. Misy moa le hoe ny zavatra iseho de zao re olona aloha ngambany tonga de tsoriko aminareo, tsy vitavita ho azy iny nandroana diplomate frantsay iny, tsy vitavita ho azy iny, fa hitantsika mivoaka ny afaka kelikely. Fa za zany amin'izao fotoana zao de manao an'ity hetsiky ty fotsiny manao hoe tik tak tik tak tik tak boum, zay anjaranareo am'izay manakatra azy tsy mila fanazavana be zany fa de zay aloha. Izy samizy ifanonganao efa miketriketrika mihitsy zany zao be ozatsika lavorontsiloza satria efa zay misy alliance contre nature zany. Fa tambatambazana ndray Pierre Bleu any amin'ny mba andefa vola de io 53 milliards noentina anonganana nga Mikael Vilatava zany. Zay fa de mahereza daholy Madagasikara any Malagasy.